de maro azy ireo fitsapana na de misy azy ireo fisedrana tsy manino na fa any amparany any izany rehetra izany ho fifaliana ihany na de misy azy ireo fahorina na mandalo ady sy fijaliana tsy manino na fizany rehetra izany Jesosy no miady hoaetrany Jesosy any Jesosy atrany tsy ho foana ny fanatenako fa eo ianao iaino ireo fitarainako mampahery aimba iatanako Jesosy vatolampy eriko na debe azy ireo fahavalo no mikendry maniry ao lavo tsy manino na fa eo ny tananao zay mampijoro ay sy mampandresindray na de misy azy ireo mpanaratsy reo maneso sy mpandrapiraby tsy manino na tsy ataoko sakana fizao anompanao ny fiainako efanao Jesosy any Jesosy atrany tsy ho foana ny fanatenako fa eo ianao eno ireo fitarainako mampahery aimba iatanako Jesosy vatolampy eriko Jesosy any Jesosy atrany tsy ho foana ny fanatenako fa eo ianao iaino ireo fitarainako mampahery aimba iatanako Jesosy vatolampy eriko Jesosy any Jesosy atrany iaino ireo fitarainako mampahery aimba iatanako Jesosy vatolampy eriko iaino ireo fitarainako mampahery aimba iatanako Jesosy vatolampy eriko vatolampy eriko Alleluia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tena koa atao anatin'ny hira iny mitondra lohateny hoe Jesosy any a Jesosy atrany zay niarahantsika tamin'ny tarika jaja iny hira iny tena tsara ny Andriamanitra ary isaorantsika azy ty fotoan'androany ity zay ahafahantsika indray manompo anazy ary akasitrahana lehibe de lehibe ny fitantanany antsika tsiraray avy anaty zao volany famonjeny zao indrindra ao anatin'ity live ity azy ahafahantsika manompo an'Andriamanitra eto izany ny manaraka izany de tia akasitraka ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra dokotera Navady zay mbola manome anasehatra amin'izao fotoana izao mankasitraka indrindra tompoko
ary mino androany izy fa ho antsika tsiraray avy eto ihany koa dia mbola aneovana fakasitrahana ihany koa tsika manaraka an'izao live zao ary indrindraindrindra ianao zay ipartage indray ty fotoam-bavaka androany ity nilazako hoe fotoam-bavaka satria isika iaraka hitady an'Andriamanitra eto iara-nompan'Andriamanitra tsika tsy hoe ihaino fotsiny tsika hoe iza no mitarika ny fotoam-bavaka indray androany iza indray no ao fa tena hoe ndeha tena hoe iaraka nompan'Andriamanitra satria araka ny tenin'Andriamanitra manao hoe mampo an Jehovah Andriamanitra reo dia hitahinareo izy hotahina ianao raha miditra ary hotahina ianao raha mivoaka eto zany dia efa misy fitahina magaga sady ho tononona amin'ny tokantrano tsiraray avy ary misy fanambinana ao ataon'Andriamanitra satria tahaka ny anambinana ny fanahy zay fanahy ifandraisantsika amin'Andriamanitra indray androany dia tahaka izany koa ny anambinan'Andriamanitra ny ara-nofinao androany dia mampanantenanao araka izao volan'ny famonjena izao dia manantena indray fa hiasa mahery eto Andriamanitra miandratra sady fa aneo fahagagana eto Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny sy amin'ny alalan'ny mpanomponya ary indrindraindrindra amin'ny alalan'ny fampahirezana commentaire zay orzaraindreo raha lasirana-bavy manaraka an'izao fotoana izao tsarovy tsara izany fa tsy maty antoka ianao satria eto ny Andriamanitra antsika izy nefa nyteny fa rakatsanareo am'fonareo rehetra ozy izy dia ho hitanareo amen ho hitanareo ary ho hitana hoe tsy ho hitatsika fotsiny fa ny fahalehibeazany io Andriamanitra antsika io amin'ity volany famonjena ity dia ho tanteraka eo amin'ny fiainanao zany hivavaka isika raha lasirana-bavy rehefa avy nideran'Andriamanitra isika niditra ato anatin'ny tokantrano ity dia andetsika amaky ny tenin'Andriamanitra isika mialohan'ny vavaka zay hoasandratsika eto tenin'Andriamanitra zay hitantsika ao amin'ny Salamo fa 20 andininy fa 5:30 ka hatramin'ny 7:30 andeha iarahantsika mamaky ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy omenao ahy ny ampingan'ny famonjenao ny tananao ankavanana no manohana ahy ary ny fahamoram-panahinao no mampalehibe ahy halalanao ny lalanao diaviko ka tsy mangovotra ny tongotro manentsika ny fahavaloko aho ka mahatratra azy ary tsy mba miverina aho mandra-palandritra azy amen izay ny tenin'Andriamanitra zay etsika manomboka n'ity fotoana ity ao anatin'izao vavaka izao andelo sika iara isotra an'Andriamanitra ianao manokana dia isory Andriamanitra ny amin'ny fitatana ny fiainanao tsarovy tsara fa eto Andriamanitra sy ny fanatrehany ary angatao ny fandrosean'Andriamanitra angatao koa fanamasin'Andriamanitra zay miaraka amintsika eto angatao ihany koa tena hoe amela ny fahadisoanao Andriamanitra ninina zavatra tsy mety satria raha ohatsy ka hitady an'Andriamanitra atsika kanefa misy fahotana misy heloka izay mitambesitra amin'ny fiainantsika dia tsarovy tsara fa tsy iainao antsika Andriamanitra fa eto amin'izao vaninandro vanim-potoana famindrapo zay katsahantsika an'Andriamanitra tsy ny fofinaitsika mbola eo amin'ny vaovorotsika dia mangatah famindrapo mangatany rahan'i Jesosy anadio anao anamasina anao satria araka ny teniny manao hoe efa no amarinina maimam-poana reo tamin'ny rasoan'i Jesosy Kristy izay sarobidy lavitra noho ny volamena sy ny volafotsy izany masarobidy an'ity asa-panavotana asa-pamonjena nataon'i Jesosy Kristy ity rehefa vita zay dia manentana anao ihany tena mivavaha ary ho any inona mety karazana blocage angatao ny atmosfera ny fanamasina anapaka amin'izao fotoana izao ka andresy lahatra antsika tsiraray avy eny ampiteny anao ary ampifatoka anao ihany koa ao anatin'izao fa fotoam-bavaka izao andetsika iaraka hivavaka tompoka amin'izao fotoana izao Andriamanitra rainay masina tsara indrindra mankasitraka anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny amin'ity fotoana androany ity ao anatin'izao volany famonjena izao misotra anao zay Andriamanitra satria tena hoe mbola velonaina sy mantsara izay dada mbola tena hoe nasoavinao ny fiainanay eny mbola salama izay ka mbola afaka miona amin'reto rahalahy sy ranabavy reto any mpanomponao maro isan-karaza zay manaraka an'ity fotoana ity naiza naiza misy anazy eny tompo na malagasy na toetra na olona mahona na olona ahoana Andriamanitra manaraka an'ity fotoam-bavaka ity na vahiny na frantsay na maorisiana niza Andriamanitra manaraka an'izao fotoam-bavaka izao dia mino Andriamanitra fa eto ianao Andriamanitra ary asa mahery vaika ao anatin'ity fotoana androany ity tompo ary amin'izao fotoana izao dia mangataka ny fanananao masina Andriamanitra tena hoe anatrika eto ary ombanay ary tena andresy lahatra anay eto ameno hery anay eto satria tsy vitako amin'ny heriko Andriamanitra ity fotoana androany ity ary dia mifona aminao tompo ninina mety tsy mety nataonay tsiraray avy na ho anazy hitarika fotoana eto na ho an'ny tsirairay zay tena hoe
mivavaka eo anatrehanao tompo amasino tsiraray avy diovina amin'ny ranao ary androany de raisy tompo ny faloratenanay raisy ny fiainanay eo ampelatananao Andriamanitra ka ninninona androany mety karazana blocage satria ny falebiazany ny herinay Andriamanitra ny koizany fahavalonay tompo malalo ny hery zay ao anatinay de afanay mandravarava sy mamotika izy rehetra herina fahavalo eto tsy antsako anatin'ity fotoana androany ity fa na iza na iza manaraka an'izao fotoam-bavaka izao niza niza tompo malalo de ianao nandresy lahatsa anazy ary ampifantatra azy reo ny fahalalana ny amin'ny teninao de mantoka mihina fa miasa eto ianao ary androany de tena ny herina fahavalo tsy anakery eto amin'ny toeran'ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mankasitraka tompo satria eto ianao amin'izao fotoana izao amen halleloja amin'izao fotoana izao tsika dia mbola hivavaka aty any tananao ao hoe tena atao zay fandraisanao amin'Andriamanitra marina fa za ny tendreny mpanampan'Andriamanitra tarika anatin'ity live ity fa ianao koa mandraisa anjara tena hoe tsy hoe andray anjara fotsiny ianao fa tena hoe oka tena anana hitahita lalina ianao oka kalazan'Andriamanitra ianao ny afalebiazan'Andriamanitra satria io Andriamanitsika io de tena hoe mahavita ny zavatra rehetra izy io manokatra lalana eny fana de any amin'ny tany ay aza de Andriamanitra manome rano mahavelona araky ny tenin'Andriamanitra mane zay misoso ty rano ty mbola ngetaheta fa ny rano zay miokasoso Jesosy Kristy de fiainana mandrakizay ka ndeha hoakalazantsika ny falebiazan'Andriamanitra tena hoasandratsika izy nahoana moa no hoasandratsika izy satria izy lay mpanjaka amin'ny mpanjaka satria izy lay tompony tompo andeha tsika amaky tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao de hitantsika amin'ny Salamo fa 5:7 ka hatramin'ny 9 mbola hoentsika akalazana nylay Andriamanitsika mialohan'ny vavaka zay mbola ho ataontsika eto zany lehibe Jehovah ka tokony ho deraina indrindra ary tsy takatra ny saina ny falebiazany ny taranaka rehetra samy dera ny asanao amin'izay mandimby azy sy anambara ny asanao lehibe ny laza ny voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao magaga no saintsainiko ny hery ny asanao matahotra no ho tenenin'ny olona ary ny falebiazanao no olazaiko amen arak'izany tenin'Andriamanitra zany nde olazaitsika ny fahalebiazan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka asa raha efa nataonao zany lazao zay fahalebiazan'Andriamanitra niny mety fahalebiazan'Andriamanitra natao tamin'ny fiainanao fanasitranana akalazao izy mety hoe vahaolana amin'ny tokantrano mety amin'ny alalan'ny asa mety ihany koa ianao mamaky tenin'Andriamanitra misy fahagagana nataon'Andriamanitra andeha ho akalazantsika an'izany io Andriamanitra atsika io satria Andriamanitra tompon'ny famonjena mino fa hoe zavatra ain'Andriamanitra natao tamin'izany de mbola hainy atao amin'ny fiainantsika tsirairay afaka andeha ho deraintsika fotsiny Andriamanitra izay mpamorona atsika asa ny raha ataon'ny feonao raha io amin'izao fotoana zao mbola mivavaka eo anatrehanao eny tompo satria ianao lay Andriamanitra tsara indrindra ianao lay Andriamanitra nanokatra ny ranomasina mena ianao lay Andriamanitra nitsangana tamin'ny maty ianao lay Andriamanitra mpanavotra eny Jesosy ianao lay mpanao fahagagana nampiaiky ireo fariseo sy mpanoran-dalàna nampiaiky ireo mpianatra eny nampiaiky anay tsirairay avy ihany koa misaotra Andriamanitra ny amin'ny fanasitranana nataonao misaotra Andriamanitra ny amin'ny fitahiana misaotra Andriamanitra satria tsapanay fa tena hoe tsy miady rery zay fa raha vao mitady fa mitsaina izay Andriamanitra de eo anelanay ianao tompo te akasitraka anao zay te ilaza ny fahalebiazanao Andriamanitra satria ianao nahary izao zavatra rehetra izao eny nameanay fahafahana Andriamanitra ka te makasitraka anao zay tsara ianao Andriamanitra halleluja de raika ianao Andriamanitra eny amin'ny fahalebiazany herinao satria rehefa mitsangana ianao dia manaiky ny fahavalo rehetra ary ny fahavalo rehetra zay mijoro ho anatrehanay tompo rova eo ianao rova momba anay ianao dia miondrika izany fahavalo zany na aretina izany na olana ao anatin'ny tokantrano zany eny fa na fiahiahina ny amin'izao zavatra misy eto ambonin'ny tany zao aza tompo te akasitraka anao zay satria zavatra rehetra miara-miasa soa ho an'izay tianao ka te makasitraka anao zay dada satria tsara loatra ianao anao rery any voninahitra anao rery any satria ianao lay mpanjaka amin'ny mpanjaka zay mendrika anao asandratra de raiko ianao tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy halleluja amen mino fanahinao ary samy milaza zany fahalebiazan'Andriamanitra zany tao anatin'ny vavaka tao anatin'ny fisaorana fankalazana fa amin'izao fotoana zao ndeha tsika deraintsika mihitsy Andriamanitra lehibe ny Andriamanitra atsika andeha ho akalazantsika izy mialohan'ny nenona ny fampaherezana izay hoentiko eto amin'izao fotoana zao dia manarafinahitra ary de raha Andriamanitra tompoko
be tokoa ny Andriamanitra antsika ary amin'izao fotoana izao dia andray fampahirezana amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra isika. Mbola misaotra an'Andriamanitra ary mankasitraka ny mpanompon'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Araka ny teny mpaminaniana amin'ity volana ity izay teny fototra ijoroantsika izay hitantsika ao amin'ny Salamo faraka amin'ny 7:9-10 hoy izay ny ten'Andriamanitra amin'io. Ary hovokisako fa ela velona izy ka asehoko azy ny famonjeko. Volan'ny famonjena ity ary amin'ny alalan'izany famonjena zandray no zaraina amintsika eto mba hampahery anao. Mety ten'Andriamanitra efa henonao no hoetoketoka kanefa mahatsara antsika ny teny miverina hoy izy ny soratra masina. Andriamanitra no nanoratra ny teny
ary napetraka Andriamanitra amintsika tsiraray avy mba hatonga antsika anana fanantenana amin'ny zavatra mitranga ny amin'ny zavatra misy eto amin'izao tontolo zay hita mihitsy hoe tena hoe be dia be ny zavatra mandiso fanantenana, be dia be ny zavatra manelingelina ny olona amin'izao fotoana izao ary mitady fomba ny fahavalo anafihana ny kristianina kanefa ny isika manana famonjena azo antoka, isika manana famonjena azo aterana dia avy amin'Andriamanitra izany ka mialohan'izany dia andetsika hivavaka amin'ity androany ity. Raha io mbola misaotra anao zay ary makasitraka anao zay ny amin'izao fotoana izao zay afahana tompo malala mandeha ny amin'ny teninao. Tompo saotra satria mihainao tompotsy manokana izay mba hihaino ny teninao. Eny nosokafanao ny sofinay, ny masonay, ny masom-pahalalana, ny famantarana, ny fahalalana. Mbola tena nosokafinao zay Andriamanitra ka mbola afaka indray manambara ary afaka mihaino ny teninao tompo. Eto dia mivavaka ho an'ny tsiraray avy izay efa manana fifankazarana aminao ilay Andriamanitra tsy tofo. Hihaino ny teninao Andriamanitra tsy hoe fahazarana fotsiny enona ny teninao Andriamanitra fa tena hoe anangana ny fiainan'ny tsiraray avy. Ary ny fahavalo mangala teny dia toeriketotra nana fahefana eto amin'ny anarany Jesosy Kristy. Saotra anao Andriamanitra fa ny teny dia ho fiainana ho an'izay rehetra mandray azy androany. Saotra satria ianao ilay teny tonga nofo ary mino fa hononao anatinay tsiraray avy ianao rehefa alefana eto indray izany teny zany amin'ny alalan'ny fitarihan'ny fananao masina. Misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Mialohany amakiko ny ten'Andriamanitra dia misy zavatra mba tiako ampaherezana antsika. Indrindra moa misy maromaro nareo namana tena hoe mangataka torohevitra, mangataka tolotsaina hoe ahoana ny mba hatao mba hatonga ny hoe nanana zany famonjena izany. Ny famonjena moa zany efa hazavain'ny mpanompon'Andriamanitra eto fa nareo mandefa mesazy dia afaka mandefa mesazy ihany koa nareo anatin'ny roy izay alefan'ny teknisianao. Fa ny ampahereziko anareo dia tokana ihany ny vahaolana amin'ny zavatra zay iainantsika tambonin'ny tany. Raha mila tena famonjena sika dia miatsapaza amin'Andriamanitra. Maro ny olona amin'izao fotoana izao rehefa tena hoe tsy mahita intsony ny vahaolana eo amin'ny fiainana zay vao mitodika amin'Andriamanitra sao dia mba voavahan'Andriamanitra ity olana ity dia zay vao mila famonjena. Ny famonjena tena ilayntsika an'Andriamanitra ny tsy hoe le zavatra efa tena hoe grave fa manomboka amin'ny zavatra kely io araka ny tenin'Andriamanitra. Raha matoky amin'ny kely anareo izy dia manapaka amin'ny be. Raha matoky an'Andriamanitra amin'ny zavatra kely ianao amin'ny zavatra atrehanao io dia atoky amin'ny be ihany koa ianao amin'izay zavatra hitranga. Zany hoe rehefa haneovan'Andriamanitra voninahitra ianao amin'ny zavatra kely eo amin'ny fiainanao io manomboka amin'io apetraka Andriamanitra mba hatoky ianao dia aminao fa ny zavatra amin'ny lehibe zay tranga eo amin'ny fiainanao koa dia ho asehon'Andriamanitra anao zany ary ho azavain'Andriamanitra aminao mihitsy ny lalana zay maizimaizana satria izay ny ilaivantsika famonjena ny zavatra tena hoe tsy fantatritsika, le zavatra tena hoe maika eo amin'ny fiainantsika, ilay tena interessentsika, ilay tena haindehibe na le ady atrehantsika ilayntsika an'Andriamanitra zany. Ka androany dia ampaherantsika amin'ny resaka hoe apinga iza marina moa zany apinga zany ary apinga manahoana no afahantsika mandresy amin'izao fiaina zao satria matotsika hoe hibata fandresena na omena fandresena dia misy apinga hoentsika izay. Matotsika miaino anatin'ny fandresena dia misy zavatra nataontsika eo zay. Be dia be ny zavatra efa natoro ny mpanompon'Andriamanitra teto ataony rahan'i Jesosy afaka mampandresy anao ataony fijoroana vavolombelona atao ihany koa ny teny fampaherezana zay arahantsika izao fa androantsika dia hoe hiaino ao anatin'ilay hoe apinga avy amin'Andriamanitra zany. Ka andehantsika maka ten'Andriamanitra zay hitantsika ao amin'ny Samuel faharoa toko faharoa amby roapolo andininy faharoa amby telopolo sy fahatelo amby telopolo dia tohizantsika amin'ny andininy fahaenina amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa iza no Andriamanitra afa-tsy Jehova ary iza no vatolampy afa-tsy ny Andriamanitra antsika. Izany Andriamanitra izany ny fiarovana mafy ho azy, mitondra ny marina amin'ny lalany izy. Omenao any apinga ny famonjenao ary ho famoram-panahinao no mahalehibe ahy. Halleluia. Tsara ny Andriamanitra antsika ary tena goavana izany tenin'Andriamanitra zany. Hoy ilay tenin'Andriamanitra amin'ilay iza no Andriamanitra afa-tsy ny Andriamanitra tsika. Tsy haiko ianao raha miombona aminay zay manana mizara fampaherezana eto. Zay zao manana ny Andriamanitra anay izay toriana eto ambaranay eto ary andresy lahatra ny olona. Ilay Andriamanitra nahary ny tany sy ny lanitra, ilay Andriamanitra izay nahary tena, ilay Andriamanitra ilay ny teny manao hoe izao izay izy hatray hatray
izaho no alfa sy omega, fiandohana sy fiafarana. Zany hoe ilay Andriamanitra tena mavita ny zavatra rehetra, ilay Andriamanitra mahay ny tsy hay atao. Iza ny vatolampy tahaka anao? Zany hoe vatolampy zany fantatritsika fa raha ny vatolampy eto ambonin'ny tany raha apoaka amin'ny dinamita dia vaky zany. Mety hoe anaovan'ny olona trano, fa rehefa tonga ny horohorontany ka mafy, rehefa tonga ny ataontsika hoe missile ka apoaka zany dia mety hiparitaka ihany. Fa ny Andriamanitra antsika io manana ny fiandrianany izay avy indrindra, izay lehibe indrindra noho ny izany vatolampy zany. Ary ny teny mihitsy izaho izy ny vatolampy tsy mikoro, vatolampy azo anterana, vatolampy azo akinana, tsy misy afaka ny aresy azy. Jerentsika ny tantaran'i Davida ty mantsy zany firana nataon'i Davida, fony izy nenjehan'i Saoly. Saoly fantatritsika fa mpanjaka Saoly, ary mahampanjaka ny Saoly dia somary nanana fialonany satria fantatr'Andriamanitra loatra ny teopon'i Davida. Ny teopon'i Davida ty tena tian'Andriamanitra, ary fony izy mbola tany ampiandrasan'ondry dia efa natsoan'Andriamanitra ary efa nitenen'Andriamanitra, efa nosoran'Andriamanitra. Dia tamin'ny alalan'izany zavatra izany rehefa nialany ny fanan'Andriamanitra Saoly mpanjaka dia inona zavatra nitranga, nanomboka niditra ampidirana fanaratsy amin'izay tao anatiny. Dia io fanaratsy tao anatiny Saoly nanomboka nanenjika any Davida mpanjaka. Fa tamin'izany fotoana izany dia niteny Davida manao hoe ianao no apinga ny famonjena ary ianao no mampalehibe anahy. Zany hoe tsy ny fahaizana, ny fahalalany hoe izy mahay mamono ny Goliata, izy mahay mamono ny bera sy ny liona. Tsy zany ny atera ny famonjena, fa ilay Andriamanitra zay tao ambadiky ny famonjena, zay tao ambadiky ny fandresena zay niaina ny Davida. Dia tahaka zany koa tsika izay eto amin'izao tontolo izao. Tsy hoe eny hoe tsara isika manana vahaolana hoe nahazo tsika ampanompon'Andriamanitra, zava-dehibe mihitsy ny ananantsika ampanompon'Andriamanitra, ary ireo mpanompon'Andriamanitra ireo ampiasain'Andriamanitra. Fa mbola ambony lavitra noho izany ny fananantsika ilay Andriamanitra zay apinga ny famonjena. Ny apinga dia hoentin'ny olona anankiray mba handresy ny toe-javatra misy amin'ny fiainana. Matetika antsika rehefa misy zavatra dia ety antsika ny azo ny mpanompon'Andriamanitra atao dia mitoetra mba ny fitarehan'ny fanamasin'Andriamanitra, mivavaka amin'ny fiainanao. Fa Andriamanitra maneho ny akta, Andriamanitra maneho ny asany, Andriamanitra maneho ny fahalehibiazany. Ary rehefa miasa Andriamanitra amin'ny alalan'ireo mpanompon'ireo izay napetraka Andriamanitra eo anoloantsika, dia izay voninahitra zay famonjena izay, iny anaposaka Andriamanitra ho saromana ny fiainantsika tsiraray avy. Dia hitantsika angamba ny tantara nisy tamin'ny Abrahama sy Lota tany Sodoma sy Gomora. Tantara mety efa fantatritsika amin'ny Genesis 20. Rehefa tena hoe nivavaka tamin'Andriamanitra Abrahama dia nitaraina izy, nitaraina mafy izy hoe misy mbola olo marina amin'ny tanàna io, mbola misy olo marina amin'ny tanàna io. Dia inona zavatra nataon'Andriamanitra? Namindra foian'Andriamanitra fanavokany aloha ilay mpanompon'Andriamanitra ary avy any nisy ny fandriganana. Inona moa tiako ambara amin'izany? Ny famonjena napetraka Andriamanitra mihitsy hoe Andriamanitra mamonjy, Andriamanitra ilay vatolampy miaro, Andriamanitra ilay mahavita ny zavatra rehetra, mahavita ny fahagagana. Fa zao nisy akta nataony Abrahama Lota fifandraisana tamin'Andriamanitra mba hiarovana amin'ilay olo marina. Dia tahaka izany koa ny amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana izao, misy ny apingy ireo mpanompon'Andriamanitra ireo najoro anatin'ny fiangonana mba hiaro antsika hiteny eo anatrehan'Andriamanitra. Fa zao ny zava-dehibe indrindra amin'izany dia itsika tsiraray mila mahafantatra hoe ilay ten'Andriamanitra zay nahary ilay Andriamanitra zay ambadiky ireny mpanompon'Andriamanitra zay mitory ny famarinan'Andriamanitra, mitory ny ten'Andriamanitra, mitory ny afatr'Andriamanitra reny tena goavana. Amen. Mety ho isika hoe aiza re izany fitaovana zany, ahoana zany fitaovana hoe apinga Andriamanitra zany? Ny apinga ihany koa dia afaka hiarovana anao. Ninona toe-javatra misy zanatsipika mantsy dia alefa ny fahavalo. Ka raha ohatra ka tsisy ny fiamberana, raha tsisy ny fiarovana, raha tsy misy ny fiateheranao ny fiarovana dia Andriamanitra, dia ho lava ianao. Efa nomen'Andriamanitra fiarovana isika any amin'ny Efesiana any hoe fiarovana ho an'ny mino, dia ny fiarovatratra. Dia misy ihany koa ny fiarovana ten'Andriamanitra zay sabatra, misy ihany koa ny finoana fatokiana ny amin'ny zavatra atenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Matoky ve ianao amin'izao fotoana izao amin'ny ady atrehanao? Jereo tsara nahazo an'i Davida, tena natoky tamin'Andriamanitra izy. Apingany raha hoe zavatra mety tsy hita, mety sarosarotra zany hoe ahoana raha ny zavatra izany. Fa tsarovo tsara, raha lasa raha nabavy malala, ataovy zava-dehibe Andriamanitra. Nanana ny miaramila ny Saoly, firy ny miaramila ny Saoly.
fa Andriamanitra naina-piavaka any Davida. De tahaka izay ihany koa tsika mbola manana ianao fanantenana na de amin'izao fotoan'izao ary ianao hoe misy olona manafika anao, misy olona mandefandeva zana-tsipika amin'ny fiainanao, misy fahavalo mandefandeva zana-tsipika, mitodindray iny amin'ilay vatolampy famonjena. Ahoreny indray ilay finoana amin'izao fotoan'izao anatin'ity fotoam-bavaka ty. Ahoreny ilay finoana. Hoy izy hoe ianao no mampalehibe ahy, famoram-pananao mampalehibe ahy. Kaika tsy le herintsika, tsy le tanjakintsika, tsy le fahaizantsika no mampalehibe antsika, mampazo antsika famonjena, fa famirapo avy amin'Andriamanitra. Zany hoe raha te ho lehibe zany ianao, raha tianao hisy fahalehibeazana hitranga ao fiainanao, de todio ny famoram-panan'Andriamanitra. Jereo famoram-panan'io Andriamanitra io. Mora fanahy izy. Malemy fanahy sady tsy miavona am-po. Ozy koa ny tenin'i Jesosy. Ekenao misy zioga indraindray fa ankehitriny andetsika hivavaka. Efa tena marina zany ty live androany ty tena fankalazana fahalehibeazan'Andriamanitra, Andriamanitra vatolampy ilay Andriamanitra mpamonjy ilay Andriamanitra mampatonga anao lehibe indrindra. Andetsika hivavaka, ankalaza azy ary teny manao Andriamanitra ianao rereny nateranay, ianao ny ankinanay, ianao ny ilaina famonjena. Eny tsy hitoditodika ho azy zay, tsy hitoditody ho azy zay fa tena hoe hitodika aminao ary indray famonjena amin'ny alalanao. Misaotra Tompo, andetsika hivavaka amin'izao fotoana izao. Raha io mbola mankasitraka anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny amin'ny teninao Tompo nakany fampahirizana toy tena amin'ny fiainan'i Davida ary nilazany iza ny Andriamanitra afa-tsy ilay Andriamanitra zay Andriamanitra nahary ny tany sy ny lanitra, ilay Andriamanitra namorona anay, ilay Andriamanitra nahary ny tenany. Tompo te hankasitraka anao zay ary matoky izay ary tsy de mitodika aminao ilay vatolampy ny famonjena. Tompo mba tsy harezay ninona mety zavatra lefa ny fahavalo, enina fanameloana na fitsaratsarana na fanakianana. Tompo ianao no vatolampinay, ka zay rehetra lefa ny fahavalo, zay rehetra lefa ny olona anafiana ny zanak'Andriamanitra de tsy alana fahefana amin'izany satria tsy laitra ny fahavalo ny fahalehibeazanao sy ny herinao. Tompo aminay tsiraray aby reto de hankasitraka izay satria misy hoasandratra ho lehibe. Neny mankasitraka koa zany amin'ny famonjena izay alefanao Andriamanitra. Mino izay fa tena hoe hiaso anatinay tsiraray avy ianao, anisy famonjena no zana koa izay mila famonjena ao anatin'izao fotoana izao. Ary de mivavaka izay ho an'ny finoana zao anatin'izy ireo tena hoe hitombo zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia, amen. Andriamanitra nanaraka ny fampahirezana iny, mino fa nisy révélation ndraisinao tao anatin'izany fampahirezana izany, na vaovao ianao na efa ela atao anatin'ny fanarahana an'ity live ty manompo an'Andriamanitra. Soratsika an'Andriamanitra zay ten'Andriamanitra zay mialohan'ny vavaka zay hoentsika amin'ity alina ity tena mavaka ny alina sy ny mpiasa alina ho an'ireo zay mila vavaka ihany koa, mety hoe ny fiainanao tena hoe mba mila zany ampinga famonjena izany dia hivavaka ho anao zay. Nefa mialohan zany dia andetsika maky ten'Andriamanitra zay fa hitantsika ihany koa amin'ny Samuel faharoa faharoa amby roapolo andiny fahavalo amby roapolo sy fa sivy amby roapolo. Dia hoy zany ten'Andriamanitra manao hoe fa ny olona ory dia vonjenao, fa ny masonao manandrina ny mpiavinavina ka ahetrinao ireny. Fa ianao ny jiroko, Jehova Jehova mampahazava ny fahamazinako. Amen. Ao anatin'izao ariva zao dia Jehova ny jirotsika. Jereo zany hoe Andriamanitra zany jironao, mazava tsy misy miafina amin'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Izy koa araka ny ten'Andriamanitra ilay amin'ny fahavalo amby roapolo manao hoe fa ny olona ory izy dia vonjenao. Amen. Tsy fantatra hoe inona mety mampahory anao, mbola te hivavaka ao anao amin'izao fotoan'izao. Mety hoe ory ianao satria ao anatin'izao alina izao mety hoe tsy mitovy amin'ny fiainan'ny hafa amin'ny fiainanao fa andeha hiasa alina ianao. Mety hoe atory ihany koa ianao, mety misy karazana fahoriana koa ny fiainanao rehefa matory tsy mahita tory. Hivavaka mba tena hoe zany famonjen'Andriamanitra zany ho tonga somatsara amin'ny fiainanao. Hivavaka isaky ny anjaranao dia zao banjiny zany fahalehibeazan'Andriamanitra zany. Fa raha zavatra hain'Andriamanitra natao tamin'ny Davida, izy nefa nitenany amin'ny Hebreo 4:10 manao hoe Jesosy Kristy tsy miova omaly Seigneur mandrakizay. Zay zavatra hainatao tamin'ny Davida dia hainatao amin'ny fiainanao. Zay zavatra hainatao tamin'ny Abrahama namonjy an'ny Lota hainatao amin'ny fiainanao. Zay zavatra nataony tamin'ny Jaune mpanabaptiste, tamin'ny PDP mpianatry Jesosy ireo hainy atao satria mbola tsy miova n'Andriamanitra antsika. Raha mandinika angamba ianao jereo ny lanitra
nefa ny tany sy lanitra io izy ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina. Andriamanitra ny teny tsy levin'Andriamanitra, velon'Andriamanitra araka ny ten'Andriamanitra, velona sy mahery ny ten'Andriamanitra ary marantsa noho ny sabatra roa alena afaka mahavonjy Andriamanitra. Ka andesika hiara ivavaka eo anatrehan'Andriamanitra ametraka anty ala ty sy andram-piasala eo ampilatanan'Andriamanitra zany. Tompo makasitraka anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'izao fotoana izao raha mbola omena fotoana ahafahanay Tompo ny fampahery teto amin'izao volany famonjena izao. Eny Tompo ianao no manome famonjena ho an'ny ory. Eny ianao ihany koa no jiro Andriamanitra manazava ny lalanay Tompo ary tsy misy miafina aminao ny fiainanay tsiraray avy reto. Eny na izaho zay mitarika anatin'izao live izao na ho an'ny tsiraray avy anatin'ny tokantrano hitanao Andriamanitra ny fiainana zanako rehetra Andriamanitra tsy mbiny vonjeo Andriamanitra vonjeo Tompo ok ianao no tena ame fanavotana ho an'ny tsiraray avy amaly ny etaetany zanako rehetra zay mila famonjena, mila vola, mila asa, mila famonjena ara-panahy, mety mila zava-panahy hitomba amin'ny ara-panahy. Ok ianao Andriamanitra hiasa amin'ny fiainany andresa lahatra azy amin'izao ariva izao. Mivavaka ihany koa Andriamanitra, misy ireo hiasalina, misy ireo atory, oka tena arovanao izy ireo Andriamanitra, arova ny fiainany Andriamanitra, anna toromaso mamy izy ireo Tompo malala, tsy hoe ory rehefa atory ray dia ory hijaly, fa tena anana fiatanana Andriamanitra, fa ninina mety hoe zavatra ataon'ny fahavalo, zana-tsipika amin'ny fahavalo, dia miverina izy ireny, ary le voninay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tsy manana ny tsara amin'ireo zanak'Andriamanitra reto, tsy manana fahefana amin'ireo zanak'Andriamanitra reto. Andry izy ireo Andriamanitra, tsy ananay izy ireo, ahita famonjena izy ireo, misy olona ampiasainao Andriamanitra hivavaka ho azy ireo ary amasy ny zanako rehetra araka ny tena manao. Ianao aniraka jentilisa melona ny akasitrahanao ka manomboka amin'ny mpanomponao Andriamanitra isy famonjena ho amin'ny taranany, manomboka amin'ny mpanomponao isy famonjena amin'ny ankohonany Andriamanitra, ho an'ny mpiandraikitra rehetra, ho an'ny mpino rehetra, ho an'ny vahoaka rehetra zay manaraka an'izao live izao, isy famonjena ny fiainany Andriamanitra ary rakofanao ny famonjena tsipika amin'ny famonjena ny fiainan'izy ireo Andriamanitra. Enina any amin'ny miafina zay tsy hitanay anay dia hainao atao zany Tompo. Saotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Amen. Amin'izao fotoana izao tsika efa ifarana ny fotoana andesika hiara hisaotra an'Andriamanitra. Tiako ihany tena ho ataonao ilay vavaka izay efa nataontsika tamin'ny voalohany. Vavaka nataontsika tamin'ny voalohany dia fankalazana ny fahalehibiazan'Andriamanitra sy izay zava-mahagaga nataon'Andriamanitra. Nisy zavatra nataon'Andriamanitra teto mety hoe voakasika torotoro fonao tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra nambara teto natsapanao ihany koa hoe ay Andriamanitra ny tana dia tamin'ny olona nasandratra ho mpanjaka aza ny famirapon'Andriamanitra, famirapanan'Andriamanitra, asandrato zany amin'izao fotoana izao satria mety hifarana izao fotoana izao fa Andriamanitra tsy mifarana ny asan'Andriamanitra, ny famoronan'Andriamanitra tsy mijanona teo fa mbola afaka miasa amin'ny fiainanao ka aisotra sady Andriamanitra satria araka ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Jeremia 3:7-7 manao hoe ary isy feo fisaorana sy fifaliana hozy izy eo ambavany dia alehibe anazy ako ary tsy ho vitsy izy fa ho maro zany ny teny fikasan'Andriamanitra atsika amin'ity alina ity fandehantsika amin'izao fotoana izao tena isotra n'Andriamanitra sady tamin'ny fatateran'izao fotoana izao voninahitra ireo an'Andriamanitra irery any. Raha eo mbola makasitraka anao zay te hanandratra ny fahatsaranao zay Andriamanitra tamin'ity fotoana androanyity zay nafahanay nanomponao, zay nafahanay Andriamanitra nandrendray ny famonjena anay tsiraray avy fa avy aminao Andriamanitra. Misaotra Tompo any amin'ny hery sy ny tanjaka, misaotra Tompo any amin'ny fahasalamana, misaotra Andriamanitra satria mbola afaka nanambara fahatsaranao teto, misaotra Tompo satria mbola afaka nanaraka ny fotoam-bavaka, mbola afaka nanomponao. Misaotra Andriamanitra satria ianao ilay tsy miova zavatra hainao atao tamin'ny Davida mpanjaka. Tompo niaro anazy tamin'ny Saoly, tamin'ireo miaramila maro isan-karazany nandeva-pinga ho azy. Misaotra Andriamanitra tamin'izany zavatra rehetra izany. Misaotra ihany koa ny amin'ny mpanomponao marobe izay nampiasainao nahavitanany tony tenin'Andriamanitra itony Andriamanitra izay ahafahanay Tompo malala mahafantatra ny zava-miafina rehetra. Misaotra koa Andriamanitra ny amin'ireo mpanomponao marobe izay nampiasainao indrindra amin'izao live izao. Misaotra Tompo satria tena tahinao zay tsiraray avy, nasoavinao zay misaotra satria na amin'ny asa-panavotanao ataonay Tompo malala mba alehibe anay tsiraray avy mba tonga anay hanana fiainana mandrakizay ho an'izay mino Andriamanitra dia androany fiainany ka sy ho Tompo ary tahino ny fiainany tsiraray avy. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen. Zay fotoanantsika androany fa dia andesika ara zara tenim-pahasoavana zay amin'ny Salamo 7:24 manao hoe eny tokoa fahasoavana sy famindrapona anaraka atsika amin'ny andro iainantsika dia hitoetra ohatran'i Jehova andro lava isika.
amena dia samy tahin'Andriamanitra tompoko.